taratasy ny fandiso tantara no soratan'ny Zoky Arsoa novelomin'ny voahirana tovo mamy Iandry Artsoa mami Iaina Ravaka Solofo Fano ary Sara. Tovony teo amin'ny lafiny teknika studio Radio Nifel Petit. Andeha amin'izay raha ngalo mba hiala sasatra kely fa tena betsaka mihitsy izay fianarana nampidirina ato aloha izay a. Saotra anao Andriamanitra fa maromaro ihany izay tendreny efa vitako izay a. Afaka CP tamin'ny 10 taona lasa, afaka BEPC tamin'ny 10 taona lasa, afaka baka ihany koa tamin'ny 5 taona lasa. Nianatra katekomena ary noraisina mpandray fanasany tompo ihany koa tamin'ny herintaona, ary vita ihany koa ny 5 taona tao amin'ny gestion sy ny commerce international. Kenina moa zany fa tsy dia asa sisa tadiaviny ny diplôma efa tao am-pelantanana. Zay mihitsy ka. Jesoa, misaotra anao fa tsy mba noho ny ezaka vitako no nahatongavako tamin'izao toerana ambony izao fa noho ny fahasoavanao. Ahoana moa ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy ato amin'ny Baiboly? Aiza moa no misy an'izay? Ety ka, ty. Ity fa hitako ty. Koritianina voalohany toko 10:10 ety mihitsy ilay izy ka. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Misy Baiboly amin'ny teny frantsay koa ty eto andoha fandrinako ty. Andrasiko hoe jereko. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Au nom de Jésus, c'est par la grâce de Dieu c'est que je suis. Amen. Variana ery izany zanako izany. Ay ve neny? Eza ihany ka. Fa leo anaka mahita anao tsy manadiny tenin'Andriamanitra na dia efa nahazo diplôma ambony aza. Ie, ataoko ahoana moa ny tsipadolaka ny tany e. Hatrany akibonao a dia efa notahin'Andriamanitra. Nandritra ny fahazazako a mbola nokarakaraina tamin'ny tenin'Andriamanitra fantatra. Dia mbola io koa Andriamanitra raintsika tsara indrindra ny an-danitra fa mbola manome saina matsilo ka nahatongavako amin'izao rehetra ananana rehetrarehetra izao e. Marina mihitsy izany. Sambatra ao manana zanaka endry toanao ry Kabi. Ny tanora sasany raha vao tafita amin'ny fianarana ambonimbony dia adininy tanteraka ilay lakany tany araka ny filazanao azy. Betsaka no manadino an'Andriamanitra e. Ary marobe no misakaiza amin'ny naman-dratsy izay mitaona azy ho amin'ny fidorohana sy ny filokana, ny fitsangatsangana ary ny ditra isan-karazany. Sy ny tarigetrako roneny dia izao a. Tsy za tsony no velona fa Jesosy Kristy no velona ato anatiko e. Tena tsara anak'izany toe-tsainao izany. Toy izy ary mba atao ihany koa ireo tanora namanao ho babin'i Jesosy. Izany mihitsy roneny a. Ie, izay ary aloha fa tsy aleo ve mba hisakafo amin'izay tsika mianaka fa efa mandeha dia mandeha ny fotoana. Eny tokoa roneny, andao fa sady azy zany efa tena manao sita avao mihitsy ny kakanako. Andao ary. Izay kiry ravaka dia mianatra tsara indria dia indre tsara ihany koa dia aza dino mivavaka e. Eny akia, fa hoentiko ambavaka koa ny fiarahanareo sy Gabi e. Indre tsara dia apetrao amin'Andriamanitra foana ny fiainana fa izy ihany no mahay mandamina ny zavatra rehetra e. Indrindraindrindra any an-dafy any an-tanin'ny olona any. Tsisy havana any fa Andriamanitra no akaiky andria e. Ankino amin'ny zavatra rehetra izay ataondria. Dia aza dinoina ihany koa ny aty an-tanindrazana rehefa tafita indria. Hianatra fotsiny angeky iny andehanako any France fa rehefa vita ny fianarako any dia tsy maintsy miverina aty any aho miasa e. Izany mihitsy a, aza dinoina ny aty an-tanindrazana rehefa tafita indria. Fa maharitra firy taona moa ny fianarana ataondria? Mbola elaela ihany vao vita fa na dia izany ara mba teneno ihany ary rehefa atao mariagenareo sy Gabi e. Eny akira izany dia tsy adiniko indria fa aza matahotra e.
dia izao kia mba jerijerefo dada sy neny ireny fa aza dia variana mampianatra any ambositra any fa zareo rehefa mampalahelo mihitsy any mba mivoatra any tsy afaka nanatitra anaty ety vato. aza matahotra kindria izay kia fa efa miantso ny tompon'andraikitra ao amin'ny fiaramanidina mitondra anay fa amin'ny manaraka indray velomakira zandry dia soavadindry aza diny mametraka amin'ny fiainana amin'Andriamanitra. eny akia dia toraka izany koa ndry e. Manahoana neny a? Ay ve efa taitra ianao e? Efa taitra. Salama tsara anao ka? Salama tsara. Nanahoana ny alina? Nafinaritra ka, natory tsara. Ay. Zay aloha fa andeha vetivety ako ka. Fa hoaiza sahady ianao ty e? Sy ndeha hitady asa ary neny a. Sy nanomezan'Andriamanitra ny diplômany dia mba ampiasaina nanana asa hanomezana voninahitra azy e. Marina aloha zany e. Dia hono aorianan'ny mety azahoana ho asa raha toa ka mahita soamantsara dia inona koa ny dingana hafa? Dingana hafa? Fa nga mbola misy dingana hafa akory neny e? Ka tsy efa misy fofombadinao fiano any? Ay ve misy mpiara-manatra tamiko izay tao amin'ny lycée ry neny a. Dia efa somary nandrindriny saika ihany izy io ary efa netika ambavaka fa tsy netika tany amin'ny fotoam-bavaka efa hitako eo mihitsy oa. Dia izy aloha no anaran'izany Drikabia? Ny anarany ve? Lovasoa ny anarany neny a. Lovasoa tsara. Fa rehefa miantso azy dia ataoko hoe lova fotsiny diampy. Zazavavy montina sy endry ary mahateo ty izy io e. Zany io? Pikany zany a. Endrika ananany ary tena mivavaka ihany koa izy a. Dia hono ary Drikabia? Dia aiza moa izao io lova io? Rehefa afaka baka izy dia nifindra monina any ambositra any dia neny a. Dia tsy eto izy zany? Sehatry ny fampianarana no nidiran'ny lova ry neny a. Ary dia mifandefandefa taratasy eo izao no ataonay hatramin'izaiko. Hatramin'izay nisarahana toerana efa 5 taona angamizay raha ve efa ela be? Efa misy 5 taona? Tena faly be aho anaka fa anana vilady mpampianatra zaniko. Sady mahalala fomba ireny mpampianatra ireny no tsara taiza ihany koa ny zafikeloko aho. Neny koa zany toa tena manao dingan-dava be mihitsy ko. Zanak'olona aza tsy mbola nanaterana votendry akory ko zafikely tsara taiza tsara tela sady visavisaina eo. Ka aza imezana mory reninao anaka fa ny tena fifalianay nahitana masoandrony dia ny mahita anareo zanaka mandeha amin'ny fahamarinana sy manana fahatahorana an'Andriamanitra e. Fa hono ary neny? Ahoana tokoa nalalany neny hoe mandeha amin'ny fahamarinana izay sy lova e? Ohatra efa 5 taona be izao ve anaka hoe ianao no nirahanareo dia ny ray any ambositra, ny ray eto Antsirabe, taratasy ny fanerasirana. Dia manino? Efa mariky ny fifankatiavana anie zany, samy endry, samy mitana amin'ny vady mifanaovana, izany natao hoe fahamarinana. Marina izany ry neny a. Ramatoa Zay indray ilay raha lova manilava io. Tena leo vao miditra ny trano dia fofo toaka. Tena tsy hamohany io ary anga fa aleo ataoko ohatran'ilay mahazatra ihany a. Aleo aloha hiala moramora eto amin'ity zazakely ty fa sao dia taitra eto indraika tomany eo. Zay. Tiako taitra sahady arakaraka ny mba hialana moramora teto vao mampitomany azy. Mahandreraka miariny tabataba miato ambony tena leo mihitsy ny amarina ka. Aleo aloha ty zazakely ty tomany eto fa le zaza be ao an-tokotany eo no andeha ampanginina fa mahamenatra olona mihitsy nyzany tabatabany izany. Sady efa isan'ny andro lahy maka leo tena leo amarina e. Amoro varavarana ihany ato rato ao ihany olona angasy mangasy tsy misy ilana azy mety zany raha vehivavy a. Melahy dirako any an-trano vasy
aiza zay vavy io rehefa raraka mitady asa zao mbola jovaina varavarana ihany ay de mitoka no asa hitanao tany ka sisy asa ataoko inona tanymena ve nirehatra fa sy bandy manome revy de zay tia mivarinao a dia andanany amin'ny dosy ohatry ny mahazatra tsy miara-matory amin'ny olona mamy izay mianaka ndany ianao mandeha tasiko vary bandy a sady mahatsiravina na meno fofotokanao ary leo a ary tokisy loka sy andana amin'izay manefa idiako ny trano e atotonako eto zangano andro fotsy eo lao ao vehivavy tsisy lanazy inona fotsiny natao antatranato maninona raha ianao ndray mitady asa hitanao kely zany mivendrivendry any ary aza memenao fa sao tonga avy amin'ny mpiambiny eo koa e fa mbola tsy tonga ihany ngatady e tsy mbola ka fa ay ohatra ny tsy hitahitako tato an-trano mihitsy izy sairana miasa efa ho avy izy zao ka zay ary aloha fa ndeha tsotsotra kely tsy ampandrina e ndao ary anaka ohatray saika diniko ny eny a ie nandalo kely teto Atsirabe lova de naka ny copine acte de naissance sy ny dossier-ny zany io ye de nandalo taty izy fa tsy tratrany tatony neny satria lasa nivarotra de izy raha teo koa maika be de lasa izy tsy maintsy hody androanoany mankony izy de mampamangony zay ny afatra ay ve hitanao a zany gaby maninona tanteraka amiko mihitsy le tenin'Andriamanitra manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao de ny andrenesako fa mandeha araky ny fahamarinana ny zanako zany a raha tanora tsy manana an Jesosy teo amin'ny toeranareo tahaka izao tsy efa nangalatra nanao firaisana ara-nofo zany mihitsy tsy efa nisy zazakely teraka ihany koa zany foana manko no hiazaka zany tanora raha vao hoe mifankatia nefa tsy vodiondry tsy soratra tsy mary azy vita adinony fa masina Jehovah Andriamanitra sy izay sy lova ary neny efa niara-nandohalika mivavaka tamin'Andriamanitra mba nangataka taminy hoe mba hitehirizany any tenanay mba ho madio e mitarika etranay de tsy mba hanao an'izany firaisana ranofo melohan'ny fanambadiany zany mihitsy ko misy iny tanora tsy mba mandringa toanareo fa tsy mba mandringa ahoana akory neny a azo avao keo lefa tena tsy azoko mihitsy mandringa ahoana ary tsy azonao ve zao ary maro ny tanora kehitriny mandringa ny fiainany ny fahaizana mampahalalana ary ny diplôma ambony de ambony fa raha amin'ny lafiny ara-panahy zany de ambany de ambany zany a ka mivavaka mahalana vao manokatra baiboly ary atao tsidipahitra aza ny fiangonana e matoa miditra ny tempolo masin'Andriamanitra de hijerijery sipa sy mampiseho lamody tsy maneho ny voninahitry ny tompo e misy aza moa rehefa atarindray aman-dreny mba hianatra confirmation izy ireny de raisiny ho toy ny manompo azy mihitsy ka tezitra ery izy ny fitondran-tena ratsy amin'izany mahangany fotsiny fa ianareo roa kosa aloha de tena tsy mba mandringa mihitsy anaka samy avolenta daholo na ny fahaizana na ny toe-panahinareo ay ve zay le hoe mandringa ho an'Andriamanitra rery andry neny ny voninahitra amin'izany rehetra zany a de ho tanteraka aminao sy lova fofombadinao tokoa anie ilay voalazan'ny tenin'ny tompo manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny ye ny fanantenanay sy lova ary neny de samy andova ny fiainana mandrakizay a tena sambatra nareo roa e ary mino fa ho tretrika mihitsy ny tokantrano izay ahorinareo mivavaka ho anareo anaka ye andao alohatsika sy neny niara hivavaka sotra sy ideran'ny tompontsika fa de efa mindraposy be fitiavana izy ary ametraka tanteraka ihany koa ny hoaviko sy ny hoaviny neny eo am-pelantanany e mety mihitsy zany anaka olitury gabia ao lesy mba ataovy sezikely ty asako ty a za raha za mananjanaka fara-pianarana to anseko ao ary vitaiko aloha ty anydady ty de zay aho vao manao ny demande ke ampidiriko any amin'le orinasa lehibe ary ambomena ary mantsy nyty demandeko ty any no hitady asa de misaotra an' Jesosy ary dada fa mba nomeny an'reto fitaovany reto a ordinateur imprimante sisy fa ono ary se ahoana dada fa ahoana moa ny fomba nazahoseandreo fitaovana lafo vidy reo nefa neto vola atao sakafo ihany nomena ny sisy ambolana
sy isaky ny mandray bory sary dada dia tsy mirobaroba loatra fa tsy njaraiko ny any voloham-pelantanako ay tsara kosa zany ka ny sasany ataoko sarandalana sy hividianana fitaovam-pianarana ny sasany kosa ataoko rakitra sy adidy any am-piangonana mahafinaritra ary nisapahany ihany koa notohiriziko tsikelikely nandritra ny 5 taona teny amin'ny oniversité zay zany a dia misaotra neny ary dada nanampy tamin'ny vola voanginy ireo ka nahazoko somatsara an'ireto ordinateur sy imprimante reto a miaika an'se alorika bia zany ve mitovy latoan'se a raha vo mahazo vatsy amin'ny fianarana zany dia laniny amin'ny revirevi fotsiny zany aloha nisy gara ny toka ndrongono ny vehivavy sy aloha dia tena nahavita nanangony tsy vakina fotsiny ry dada ny tenin'Andriamanitra fa ampiarina amin'ny fiainana ampiarina amin'ny fiainana manontolo mihitsy a raha tsy izany manko dia maty atoko tsika ie toy ny hoe ny fahaiza mandamina no ety miady sy ny hoe ny fahatahorana an' Jehovah ny voaloham-pahendrena sa mihitsy ny anaka ao ihany koa ny dada le teny hoe zay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana raha toa an'se daholo ny kristianina mpandray fanasan'ny tompo a dia ahoana ry dada dia tsy very maina ny ezaka fitoriana amin'ny filasany tsara marina mihitsy zany ry dada ohatra misy mandondona zany a ndana mba jereo kely kapiza ny olona mandondona ao zany iany ary ie ia odre fa ninona tiry sery lova c'est bonjour nelle toute vite dia aninona ty tena mandray raha lova gaby bonjour aloha tsy afaka mampandrosa ny sery lova fa ao dadanay a sy dia maninona sy raha teo koa moa mamy dia sao dia mahazo teny gasy amin'ny ao seko sy aloha zany roso fa sy misy problema io a raha omeny teny gasy io za dia valiako teny anglisy raha sonina za matahotra anao fa za koa mispeak be a mispeak be aho a ampandrosory zao vahiny zao ry kabia aza jirika fotsiny ao am-baravaranao lova namako ihany tiry dada hitan'se zany ry gabi maninona ampandrosoa izy dadanareo aza tsakarahalay varavarany ao ry sery lova tantanana sao dia menjery se a menjera fa za maninona no enjera ao zany raha fa zabe famaliana salama tompoko lova vanatanarivo ihany ty e manaja anao raha iamandreny a miala reny kely efa somary manimanitra kely a manimanitra kely fotriny tenanay fa kely fotriny no sotroko a fa tsy raitra voangy akory amazavatra raha ka maninona no miraiko dela sy mivembena tahaka ty ry se nefa no laza fa raita voangy fotsiny no sotrony se ka be degré be angamba izalahtao anaty voangy taoko be degré be zalahtao anaty voangy tao dia sady mafana be no mampiraikitra lela zao ry sery tovolahy ajanao ty fitiavany se toka sy fitiavany se teny ty zany jereo anie ny masony se mena zay ny fitafiny se maloto zay za koa zay maloto eo e sy iza moa no anaran'ity namany se ty ry gabi lova rerarako tompoko lova ay lova ny anarany se ie vo izy dia nanaratra mitraky borosy de nisy bara teo amin'le stationnement de nangarika bara ty aminareo aty atrirabe atry de ohatra nafanatena kely tao tovola kay moa tarakitra hoa de sobosaka be gamba le zavatra re tena ohatrany mamamamy zany ny tenanay de ohatrany ndrera kely fotriny fa tsy maninona ka faly mamangy anareo na zany aza aloha e ka inona moa zany natondia ry sery lova mba ivahiny mba maninona e mba ivahiny kely aty aminareo fa
mitady asa kely ty abira ty zany de azafady indrindra ry tovolava tsy afaka mampiatran'olona mamy zahay mitadiava toerakafa ivanianana ry se ze oray amandriny toerakafa aiza ndray ary no ale afatry atam'rakabi toerany ambavady any namasery gabi fa sao de mandoa eo se tsy migobra zany fa aloha zany mba anga se fa sao de mandoa eto ty ka maimbeto ny tanàna iendry dada andaony sery lova selaona se no de mandroaka fotsiny ohatro zao andao ry sery lova tiernery ambavady se ary ty misy vola kely mba ataony se saradalana any posy any tsy efa nyteny any se hoe azo teny gasy amin'ny dadana eo a se izanga olona misotro tokataony se ve de mba miova mory se mariny na miova ahoana koa zany renao koa aza be morareo ianao zao aloha e sura ve se fa ho tonga eny amin'ny dadatoany seny mafaly aloha za sy maintsy tonga ny directionko any fa aza mikorapaka se mba miova am'izay ho a se fa aza manao ohatran'io ka miova ina le tianla ho tenenina ataovy mazava ny kozy orikabia aza vela mandalondalo aty tsony inona manse fa sao de mamindra toetra ratsy aty amin'ny se aty zao ny teneniko any se zina ndray aza be moraleo elaha mety direra zao a namako se nefa tsy afaka mitana ny se ao an-tranonay ary se satria mbola eo ambany fahefany ray aman-dreny ranga revaiko amilay koa any na ty revenareo mitamina zay nefa na zany aza ry se mba endre ihany fa ny tena ny se ane ka tempolin'andriamanitra tempolin'andriamanitra fa saminovina koa le teraka be misy olona lasa tempoly tempolin'andriamanitra ho any tena ny sery lova midika an'izany de hoe masina satria natao finenan'andriamanitra zany ka rehefa sy mba inse amin'ny toka toy izao ny vatany se de ho faizin'andriamanitra se fa miomana faizina izakapohana ve sadaroana sy asina ny fekibo raha tsy noho ny kapoka amin'ny fekibo ry se ny anjohan'ny se raha mbola mitoy amin'izao fanombany tena ny se amin'izao zava-pisotro isan-karazany sy alikola zao se tsisy bleme zao ka eno enge aloha eno aloha hoe eny ny tenin'andriamanitra ao amin'ny baiboly hoe fanompomamy de anana ny anjarany amin'ny farimorehatra afo se ka mangasika be zany atoatsirabe de mba mila mitanina fo kely mibandy de tsy maninona na mitanina foana azy oka mihitsy aloha isavany tokan'ny se zay vao mitoro filazany tsara amin'ny se ary lova zany efa savafa sao de averinao fa mamo oka aloha fa misy posy posy azafady posy mba terokely eny mahafaly nge tia namako ty posy azafady ono ary lova inona ihany aiza mo any misy an'y dadatoany de zay mitrano mafandamina eo mahafalinareo nao teriny aiza ho any tranon'le dadatoany sery lova mariny endrakakiseo zay ambilombe mazava iza mosikofa zany ary amin'ny seze ambilo be izay zany ry ngaposy de iny eny an-tanany iny ny sarandalany tonga de alay fa sao de alatsany eny an-dalana eny indrika mpitondra posy olona efa tsy tompony tena tsony io mantsy zay andao andeha posy fa bandy be resakara de andao tsika andeha ary ao andeha zay zany ry lova raha ny zanaka anao nafaka eno aloha le teny farany raha ny zanaka anao nafaka ny se de ho afaka tokoa se zay sure zanaka zanak'inona anao nafaka de zanak'iza aiza raha matoa zay indray raha lova mamy lava de efa maka leo mihitsiny hoe aloha tedrany ty fa reraka be le voyaza midira fa tsy nidiko tsony io reka nitramiry le kaina lano dororony eto
raha oviana indray ny tsy manidy trano a ro dia mba misy lehilahy raha ohatran'io za dia manana loatra ny tsy mahay oaka hoe any Antsirabe dia ampiditra lehilahy raha kongata manany Antsirabe any tsy maintsy verina rehefa tsisy kandry ary ahoana atotry mitsangana tsao am-pandriny misy bandy misy eo Fenao ve adany e? Tena oidireko azy eo Alangina va manaitra zazakely ai lohako azy mahatsiravina ary taiza moa ianao io ndroandro tsy hita tsy nody tato an-trano tato mihitsiny za raha tany amin'ny ragaby tany Antsirabe raha nitady asa nitady asa dia toka koa no entinao miverina avy any za raha mendrasona dady angapiny boty be tany mbola tonga tany amin'ny radada tokoa vo boty be tany tonga ato an-trano koa vo boty ary aza mirediredy eo fa io mivarinao io misarona io dia andeha hoe tao any amin'ny efitrano fandrianao any fa aiza indray moa zany no atao efitrano fandriako androany any amin'le mahazatra e any amin'ny dosy ihany ny fatorianao tsy miara-matory amin'ny olona mamy raha angatiny atya mazava allo rafa raha mangatrika indray zany ny ratandemo androany amin'ny trano mahazatra zay mihitsiny raha mivavaka mihitsy mba ho afaka noteotra ratrinao eo ianao ozy izy ragaby hoe raha zanaka manafaka nareo dia ho afaka tokoa nareo mirediredy sy ndeha aloha anoratra ho an'ny lova fofombadika fa tsy ny fankatiavanay manko tsy maintsy kolokoloana tsara sao dia maty inona re zany zao no lahatsoratra ho soratako an'iny olo tiako iny aleo aloha rangaha raisina ny taratasy sy ny stylo dia hita miandalana eo zay ho soratana aiza moa izy teo reto ka ary nakaiza indray ny styloako teo ty eto ka any lova tsy foko zay mihitsy aleo mba atao miova amin'ny mahazatra fa tsy hoe lova malala sy rifona koa no averimberina atao anaty taratasy ato ary aloha toizana aty aminao foana ny saiko sy ny foko ary ny fanahiko tsy foko loatra manko ianao teboka na tsiaro sambatra ery aho nandritra ny fotoana fokely nandalovanao taty aminay mba sopatrery mielanelan-tany nefa matoky ianao fa tsy anadino anao aho mandrakizay teboka mety tsara mihitsy zany ka mety tsara mihitsy zany fehezanteniko zany dia inona indray zany no soratako manaraka lao fahitako ka mandrapiandry ny andro iaonatsika manarak'indray dia manao velomanao ary manoroka mampe anao aleo raha nga faranana amin'izay aleo faranana amin'izay ka tena mety zay nefa aloha ampiana kely lova valio aingana ny taratasiko hoy gaby tsy mahafoy ianao dia zay mihitsy dia faranana amin'ny soni dia vita zay
vita aloha izay ny taratasy ho an'ny lova malalako. Ary maninona koa moa raha anoratana le lova namako mamilava tonga taty Antsirabe vao aingana iny e. Tena nahatsiaro tsy nahavita ny atetika amin'ny maha kristianina manko tamin'iny fandalovany taty iniko. Aleo mena anatra sy tenin'Andriamanitra izy. Ary engane tsy mamindray izy eo mpamakiny ty taratasy alefako anazy ty. Aleo aloha ka taratasy hafa indray zany. Aleo tao dia soratako ty are. Any lova, tsy tiako mihitsy ireny toetra nasehonao tamin'ny fandalovanao farany tanty an-tranonay ireny. Ohatrany masika be ve zany fehezan-teniko zany e? Izay voasoratra rangaha dia voasoratra. Aleo toy izany ihany aloha ny fanoratana an'ity taratasy ity. Aleo aloha vakiko kely ny teny aloha. Tamin'ny nandalovany farany tany tena nasosotra ahy mihitsy ny nahita ny masonao mena, ny fitafianao rovidrovitra sy ny fandehananao mivembena. Aleo atao tonga saina tsara mihitsy ny loviny amin'izay fantany hoe maharikoriko ny olona mihitsy ny tenany ka indrindraindrindra rehefa mamy. Aleo tezako amin'izay. Raha tsy manapa-kevitra ny hiova ianao dia aza mandalo aty aminay intsony. Tena masika be zany fehezan-teniko zany a. Nefa raha ngaha tsy maninona zany a, mety ampiovan'ny lova ihany koa nge zany e. Aleo toy izana ihany. Efa notenenin'ny ray aman-dreniko aho tsy hifanerasera aminao intsony sao hono manimba ahy. Zay rangaha. Ary aleo fananana amin'izay. Tsara raha asiana tenin'Andriamanitra kely any a, na dia anankiray fotsiny aza mba ampiova fo azy. Inona re zany le tenin'Andriamanitra ataoko hoe aleo fahitako. Miova amin'ny fanavaozana ny saina ary hirao foana ilay hira hoe tompo ovay ny foko mba omoranarina. Za koa no be toriteny eto fa olona mamilava iny veranga dia avaiky n'ity taratasy soratako ty akory e. Nefa rangaha aloha faranana ihany dia aloha alefa ainy a. De mametraka veloma amin'sery lova, mahaiza miaina fa efa olon-dehibe ise. Zay sonisy isa. Oy kaby. Zay ka. Ary andao amin'izay rangaha ampidirina ao anatin'ny valopy reto taratasy reto a. Ny ray a ho an'ny lova tiako any Ambositra. Ary ndray kosa ho an'ny lova mamilava any Antananarivo iny. Oay, ary efa mandeha be ihany koa zany ory zany a. Zay rangaha fa rehefa any Ambositra manoratra ny adresy tsirairay avy a. Sao dia tara eo manko a.
tsy azo taim'ireo tsony. Tena tsy namposika ikabiny mihitsy na vita nanao ato izao. Andeha aloha iantso andravaka fa nalahelo azy mafy mihitsy ane ay. Any andafy any tsy fantatra hoe nanao izay. Mba ho tantarako amin'ny any koa ny alaheloko e. Razoko vavy, elaela vao niantso inona ny vaovao e? Tsisy vaovao aky fa misy problème kely fotsiny aky a. Fa marary ngandry izany samany inona? Salama tsara fa manaona aloha fianaran-dry ao e. Mandeha tsara ka, fa problème inona e? Tsy salama nga dada sy neny sa? Salama tsara daholo akiny aty aza matahotra ndry e. Fa mombanay sy gabi aky a. Sahady veky? Tena tsy ho tanteraka angamba akiny fikasanay a. Ohatry ny saraka angamba izay sisy fa tena mampalahelo be aky zavatra nataony a. Aza manao an'izany aloha ndry e. Fa inona ny tena nahatonga ny olana e? Andraso ary fa ho tantaraiko andry ny antony. Ay, tapo kely ary aloha ky fa aleo zany miantso andry fa ny avaty miantso makany mantsy mora kokoa noho ny avy amin'ny makaty a. Eny araky a. Efa ho ray volana zao ny tsy naharay taratasy avy any amin'ny lova malalako any Ambositra tsony a. Fa maninona ary ny tsy nivaliany mihitsy ny taratasy nalefako farany iny e. Nefa ne dia mba te handreny toko-pitiavana avy any aminy mihitsy aho zao e. Ary misy mandondony zany a. Aleo jerena aloha. Ainga facteur. Salama tompoko. Ato ve misy any Ratsiosianakaby? Iza mihitsy zay tompoko. Ana mihitsy ty taratasy ty ringa facteur. Ty misy taratasy avy amin'ny poste. Ty mihitsy le efa nandrazako efa elako misaotra betsaka anao e. Zay. Ien tompoko. Iza ny afaliako marina. Aleo aloha roako mamy be mihitsy ty taratasy avy any amin'ny lova fofombadiko ty. Zay vao sokafana sy vakina. Ary aleo sokafana amin'izay. Zay. Ary aleo aloha akabahana tsara mihitsy amaky an'ity soratanan'ilay olo tiako ty a. Andraso mihitsy aloha itsotsotra tsara etsy ampandrina etsy aho. Eto mamaky azy. Zay. Amboarina tsara ny ondana lesy a. Atao tsara eto akaiky ny fo eto a ity taratasy ty. Ary vakina amin'izay. Inona ho zany lazainy? Ho an'Andriamatoa Gaby. Ty. Fa nisinona. Isan'andro lova rehefa manoratra taratasy aty amiko to misy foana hoe Gaby malala na hoe Gaby ilay tiako indrindra eto tany. Na koa hoe très cher Gaby. Zao nefa ty androany to hoe Andriamatoa Gaby fotsiny. Mba senadininy angamba fa aleo toizana ny famakiana ny taratasy e. Voaraiko ny teny makarary fo nosoratanao. Misaotra amin'ireo endrikendrika sy fanosorapotaka nalefanao tao anaty taratasy. Rehefa tsy tianao zany toetrako dia vita teo miambitsika. Tsy mitambitamby koa ny aty ary lazao ny ray aman-dreninao fa tsy andalo aty aminareo intsony aho mandrakizay. Veloma hoe hono ho ilay tsy mahay miaina. Mitadiava zazavavy hafa tsy manana maso mena sy akanjo miforiporitra ary fandeha mifembena fa izao efa ratsy sy manimbanao. Aza mody ny Baiboly no hialokalofana ka be anatranatra ery hoe miovà ny fanavaozana ny saina
nefa ianao ilay kapipe tsara velatsiny tena mila hihira matetika ilay hoe tompo ovay ny foko veloma mandrakizay hoy ilay zazavavy voaosipotaka lova loziny ty taratasy fetom-pitiavana neny nalefako tany amin'ny lova fofombadika hoe dia ahoana izao no navaliny ahy fa inona ny anton'izao e dia potika ve zany ny fankatiavanay sy lova ary soko kosa ary dia ny famadika ireo taratasy nalefako tany amin'ny poste ndray andro iny e angamba le taratasy tokony ho an'ny lova tany amin'ny namako iny ilany Antananarivo iny no tafiditra tao anaty valopony nisy ny adresy lova fofombadika ary ny taratasy ho an'ny lova fofombadika kosa no tafiditra tany amin'ny valopony alefa ho an'le namako mamy lava ny Antananarivo iny zay vo mazava amiko izao ny fandehany tena ny famadika e izany no mahatonga ny lova malalako any ambositra no manao farateny ato anatin'ity taratasy ty tahaka izao tena tao anatin'ilay taratasy ho an'ny lova namako any Antananarivo iny mihitsy no nisy hoe maso mena sy akanjo miforiporitra ary fandeha mivembena nefa izay taratasy izay ny tonga tany amin'ny lova olo tiako maty amin'ny marina loza zany tsy misy ohatran'ity indray marina e zao ankehitriny izao aranga dia andeha andray taksi borosy ho any ambositra ho azavaiko amin'ny lova mahalalako daholo ny fandehan zavatra rehetra aloha hivavaka mihitsy vao iainga Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra moa ianao engane ka mba itony ny foniny lova olitiako iny ka anaiko ny fanazavako izy ary ny angatahako aminao dia mba ny iverena ny fitiavany ahy ataoko amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany ary ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fitiavana ihany koa no anandratako izany vavaka izany amen. Tonga soma tsara ty ambositra ty ity eto ny trano misy an'ny lova raha izao moa ny tsy haino ny lova ny fanazavana ataoko aminy dia ahoana tompo ampio aharovo ny fankatiavanay amen ary aloha tondonina amin'izay fa tsy kabia ody ô ody ny aty e ha kabi lova lasa ianao mandeha any inona mbola andehananao aty an-tranonay aty tsy efa mazava ve reny taratasy nalefanao ary reny oka avelao aloha mba hianazava ry lova malalako tsy mahafantatra anao tsony ahy e ataonao ina tsony no izay zazavavy manana maso mena sy akanjo miforiporitra sy fandeha miraingirangy toy izatony tsy rahatsa-tananao ve nanoratra reny taratasy rehetra nalefanao reny Andriamatoa saingy mialatsiny aminao a lasa ianao ry gabia tsy mila lehilahy tsara velatsy ohatranao a lasa ianao miala teo e tsy mila mijorojoro eto alohan'ny trano keto ianao lasa fotsiny ianao mifona re lasa ianao ahy e mba hainao amo tena ny fandiso ny taratasy izay nalefako marina le tokony alefako tany amin'ny namako a no lasa tany aminao ary lay mipetraka tany Antananarivo le namako tokony andefasako an'iny taratasy lasa taty aminao iny dia tokony nalefako efa manana olo tiana koatra na dia nalefa ny taratasy mpitiavana fa ny taratasy ratsy nalefa ty amiko aty ary aza miova fiteny takan'io moa anao sa ve dia efa lasa ambositra mihitsy ianao sa zay rehefa tezitra ve ka manafitoina nataonao sady tsy mihinana izany ahy e mody mialabala fotsiny eo anao dia tsara velatsy sady mpandainga ihany koa lova mba miangava ianao mba hien'ny fanazavako e lava loatra ny fanazavanao Andriamatoa mba ino kely ary aloha e pisotro toka be mihitsy manko a izay namako izay atao hoe lova ihany koa ny anarany tamin'izay izy nandalo tany Antsirabe tany aminay sy dada dia mamy be izy dia ny maso mivaramena be ny akanjo sady maloto no ny foriporitra sy lovodrovitra be dia ny fandehany koa ny vembena dia ny teny mafy anazy dada sy neny tamin'izay hoe aza miaraka amin'ny namany ratsy toy ireny tsony anao sao dia hifindrany toetra ratsiny dia nanoratra ho azy mba ho fananarana azy
kay moa ny fandisy ilay taratasy. Izany very Gabi? Izany mihitsy no a. Dia ny fandisy izany ny taratasy sy ny alovanao dia ny azo ny voaraiko no miandray no lasa voaraina any aminy any. Marina mihitsy izany ry lova. Efa izany no tena fandehany. Ie. Sabako amin'izao fidododonao tonga aty amiko aty ambositra izao ny be ny fitiavanao ahy. Saotra betsaka raha afaka. Engany ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Izany mihitsy no a. Mangataka amin'Andriamanitra tsika mba ho tokantrano vita sehatra tsara ny tokantrano izay voahorintsika. Izany mihitsy lova. Ary tsy zavatra fandisin-diso intsony. Ie, misaotra betsaka lova malalako a. Misaotra betsaka tamin'ny famelanao ny heloko mikasy an'ilay taratasy ny fandisy iny. Ilay Jesosy itony ny masoandro ny balika lalandavany anazava ny fankatiavantsika mbola ho avy manontolo e. Eny ry Gabia, fa za koa ny tena mifono aminao tamin'izao zavatra niseho izao e. Tsy mba nandinika sy nanadiady na nitady fihaonana sy niresaka taminao vao nanameloka anao. Ary andao ary mandrosoa aty an-trano raha izany tokoa ny marina fa tsy horohako indray ianao e. Misaotra betsaka raha avako a. Eto nipetraka? Mipetrapetra io. Ianao koa. Dia toiza amin'izay ilay resaka toizy ilay resaka. Mba eritreretana izany hoe ray volana tezitra sy nanao andolo-po taminao e. Okizay e. Aza foazana tsony ny lasa. Raha tamin'iny volana lasa iny tokoa moa ary Gabi no maty. Tsy ny fahaverezana mandrakizay tany amin'ny farimy rehetra avy ve no miandry ahy. Fa inona koa mampiteniteny foana ny lova ohatr'izany e. Ka hoy ihany ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy mamela ny heloky ny namanareo ianareo dia tsy avela koa ny helokareo. Ka angamo misy olombelona tafiditra any an-danitra andova ny fiainana mandrakizay raha tsy voavela heloka sy voadiondrahan'i Jesosy Kristy e. Izany mihitsy tena sambatra raha avako manana fofombady mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra toa anao a. Ny faniriako dia mba hitohizany izany ka ho tokantrano paradisa ny tokantrano katsahantsika any aoriana e. Ary ho tsara taiza daholo ihany koa ireo sombanaina izay omeny tombo antsika e. Engany. Mba alefasiko kely hoe raha avako lesay dia misy an'ilay iran'ny mpitoro hoe ry malala aoka hifankatia isika iny. Eny ary fa alefako. Dia avy eo dia mba andrahoanao mangazo aho fa tsy hanahinan-kanina mihitsy hatramin'ny nandraisako an'ilay taratasy avy aty aminao iny. Hay, ianao koa. Ie, efa nisy nandrahoana ihany tao fa jerevako rehefa vita mivavaka dia omeko ianao e. Sady ara tery amin'ny teteza amin'ny fatita dia efa nangovotra be ary ahy eo aminao. Ie. Gabi ity koa tena mampime mihitsy ka. Indray zany fitiavanao Andriamanitra. Ianao mihitsy no tsapako hoe mandamina ny sain'ny lova fofombadiko mikasika an'ilay taratasy ny fandisondray andro iny. Raha tsy izany manko dia efa vitatreo mihitsy ny aminay sy lova. Tena misaotra betsaka anao aho tompo. Ary iza koa ary izany mandondona izany amin'ity andro efa hariva be ity. Azafady ry sery Gabi fa manelingelasy amin'ny andro hariva be toy izao a. Ary tena ilay lova nandefasako taratasy ity a. Salama tsara ve aloha nareo aty e. Inona vaovao sy maresaka aty aminareo e. Salama sy e. Mandroso loha e, mandroso loha. Ino a? Ary tomba tsy mamy indray fa tomba normal tsara. Ny endrika falifaly, ny fitafiana mba mihaja tsara. Ka salama tsara ve aloha se anakeza dansy zay fa ohatrany ie. So dia tsy lova ary ity. Ay moa tsy voarain'izy ity ilay taratasy nalefako azy fa le an'ny lova fofombadika indray no tonga tany aminy. Hitako moa izy ity toa misosososo ohatran'ny voninahitra somary fosa ity. Tsy ho tantaraiko azy rangaha izany sao dia mandratra ny fony a. Ary toa tsy valiseo ny fiarabako sy ny fanontaniako an'se nakaiza ho dadanse fa ohatrany loza ny se mandinika be ahery dia inona ary tiana azo an'se androandro Gabi a? Mandrosoa lorsy lova. Aza mihafahafa fa mandrosoa dia mipetrapetra. Faly indray aho zao mampandroso an'se sady
amin'ny forma tsara mihitsy sy androaniko no marina aloha zany e za koa tena faly sy ravoravo ry se gabi mahita ny sy indray androany a zany a zao ry gabi a manana vaovao lehibe ambara mise a ina le vaovao lehibe oetin'izay tantarao e zao ry se a tena nahazo asa ty atsirabe ahko amin'ny zao fotoana zao nahazo asa zay indrindra de ny nahatongavako de hanolotra ny fisaorana amin'ny tafotafo anse fa tena namanse ary tena namana mafinaritra se ry gabia tsy haiko adinoana ny fitiavanse a izy fa ono a inona no nahatonga an'se hiteny toy izany ka tsy azoko mihitsy ry lova zao ry gabia tsapako tamin'ilay taratasy ny soratan'seho a fa tena mpivavaka ise asa tamin'iray volana lasa iny tsy azoko ny tianse ambara efa ataona maro azy zany tsy mba nandre teny mamy sy feno fitiavana sy fampahirezana tony nataonse tamiko reny maty amarina tena nandray an'le taratasy nalefansia de tena hoe faly any nandrian'ireny teny mamy reny tsy mba nandaja toy ny fanaony ray aman-dreniko sy ny fianakaviako sena de teo aza ny fahamamako indrindra tsy mba nandatsa tahaka ny vadiko ihany kosa zao de tena matsampa hoe mpamindra fosy ary tena be fitiavany se de tsapako mihitsy fa Jesosy Kristy no tsy mahafoy ny mpanota ho very any amin'ny elo mirehitra afo fa mitady izay fomba aminjena azy foana ho any an-danitra isekory gabia tena tsy nafoy ihany de efa tena nivary lavo tamin'ny fisotrotoka sy ny fitoroana zava-mahadomelona aza marina aloha zany tena manoana any taratasiny se ho manko ny soratra nalefanseho aho hoe any lova tsy foiko hoy kosa hoe aty aminao foana ny saiko tsy borofy hoe zany ry gabia fa mivavaka ho afonse a fantako mihitsy hoe tena nivavaka ho asy mba hiovako tongo tsara sady zany olazaiko azy fa reny marina e nefa ny marina rehetra ny hoe tsy filaza e sy aleo ranga amin'izao a ny zava-dehibe isaoran'Andriamanitra de izao fiovany izao aseo a gabito varimbariny zany e fa misy zavatra mampiasa saina ny singa e sara ohatra ny tsy de azoazo ny se mifahatongavako ato tsy misy ry se a tsy misy ka tsy misy fa tena resy lahatra ry se ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika fa zao e mba tantarao aho hoe ry se lorolova ny fomba nampiova be an'se toy izao fa mba mahaliana mihitsy a zao ry se a hatramin'izay nandraisako an'iny taratasy ny soratan'seho iny ry gabia de tsy te herika amin'ny sigara sy ny toaka itsony aho zany a lasa narikoriko aho mihitsy na de nandre ny fofony fotsiny aza ary de tapa-kevitra aho fa tsy foka sy tsy goky intsony intsony mandrakizay hoy aho ay ve ka mbola misy ty ahy ihany eto tany eto zany mihitsy ny tena vetsivetsipoko tao de igaby zany igaby izay nanome toky aho hoe tsy anadino amandrakizay ary Andriamanitra ry gabia mbola nanome atombonandro sy aina ary fanasitranana ny vavoniko rehetra izay efa tena maina ny toka ary ny afokafoko efa sepotry ny sigara de nositran'ny somatsara koa raha ny tena marina ry se ry lova de Jesosy ny tena tian'se fa ny tenako de fitaovana ihany napita izay fitiavan'izay a eny e manaka anseny aho fa nataon'ny fitaovana se saingy fitaovana tena naomby se zany a tena marina mihitsy zany e tena misy misiry se ny kristianina be famindram-potoan'se fa ho vetivety de ho resy ny fidoroana sy ny fahamamona ary angasiasy satana satria tsy ahazo client intsony izy ry gabia tena misaotra an'se aloha e zao ry se ry lova matoka ise a fa tsy isy arombaka intsony izay eo am-pelantanan'Andriamanitra de ise zany marina zany raha izy Jesosy Kristy a ho tompo sy mpamonjy an'se marina mihitsy zany ry gabia izany any tena mahatonga hiteny hoe roa ihany ny tena ty ahy ato tany de isesy Jesosy Kristy e fa mivadin'se sy ny zanak'se zava-dehibe loatra aloha no naseho an'se teo amin'ny fiainako e alan'olona mihitsy any a tamin'iny fotoana ny sotroko sy ny foako reny ry gabi e ary anisan'izany dadanay zany indrindra eno tsara fa ny vadiko de koreko mihitsy mahita ny akanjoko feno loha ny tenako mandry atatatra isan'andro de vaky ady lava zao zahay
ary ny ray aman-dreny koa raha moa dia nahateny mihitsy taloha hoe inona ary ny tena niterahantsika niny mpanala baraka fianakaviana iny miantsany ane zany ry gabi tantara efa lasa zany ry se fa isaorantsika ny tompony efa fiovansea marina mihitsy zany averiko ary amin'ilay resaka se tamin'ny voalohany ka aiza ny orinasa idiran'ny se eto Antsirabe zany ry gabi no tena atao hoe valim-bavaka zany tamin'ny herinandro lasa teo dia tonga ny taratasy anankiray fiantsoana aho mpiasa raikitra ao amin'ny orinasa lehibe iray eto Antsirabe dia gaga aho se ry gabi fa efa firy taona izay nitadiavako azy zay atraiza tsy nety nahita asa mihitsy nefa vao injay nanapa-kevitry ny tsy voaka azy gara tsy hisotro toaka itsony dia nivala mivavaka asa vao ray volana lasa zay dia tena hoe nivala nivavaka izao aho zao tena hoe nahazo asa somatsara dia tena hoe misaotra ry se tena misaotra an'Andriamanitra lehibe koa ny tenako hoe tena tsy takatry ny sain'olombelona sery lova ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny fahasoavana omeny antsika marina mihitsy zany izao koa vao tena resy lahatra mihitsy fa miara-miasa ny zavatra rehetra soan'izay tian'Andriamanitra marina mihitsy amin'ny voalaza ny sy zany hoy manko ny tenin'Andriamanitra hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany ka ise zany ry lova efa nanao ny sitrapon'Andriamanitra najano se ny fifonana sigara izay mihitsy aloha ny fisototoka zany indrindra dia mazava ho azy ho valin'izay nomeny an'se ny asa nirinsy hatramin'izay elzaiko no marina mihitsy aloha zany voalazany se zany ohatra ary tena varindresaka teto fotsiny tsika se andeha aloha rosoana zavatra kely se inona misotro ny se zao ry se tena mbola maka-monjy asa fa ny fandraisan'ny se tato dia efa tena zava-dehibe fa ilozako mamaiky se dia mampamangany amin'ny ray aman-dreny sy ihany fa ilozako se aloha mifampiantso ihany ary mifampiantso ihany ilozako se mirary so lova eny ary yo oe lova miverena kely aloha fa misy adino angasa on misy zavatra diniko zao manasa ny se zay sy lova le fofombadiko iny fa atao mariazy ry se zay amin'ny ray volana zany dia mba lehibe koa zany omeny se zany mba manasa ny se dia se zany mba ataonay vavolombelany koa ny amin'ny firaisana tena fifaliana ho azy zany hoe raisinareo vavolombelony mariazinareo zany zay ary se fa maimaika raso e eny ary tsika rehetra manao anaki raha zoky ny fanomanana ny mariazy rapitsa tena tsy indrindaona mihitsy kara zandry fa fantatry indrimo lova le lehilahy taloha izy mamilava be iny naman'ny kabi izy ngekiny nataonay vavolombelona amin'ny mariazinay mivady fangamo izy iny efa niove efa olom-baovao izy aky amin'izao tena efa niove efa nanolotra amin'ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy tanteraka lehilahy mamolavo ohatran'iny veky dia mbola ahoana ny fomba niovany tao fa inona ny tena nampiova azy tapoka vetivety teo hoy indry le taratasy mifandisina lefa ny gabi tamiko sy tamin'ny lovanamany nampiova azy indry ohatran'ny tsy azoko fa aza avao nandefa le taratasy taty amiko gabi dia nandefa taratasy ho any amin'ny lovanamany ihany koa ny fandisa nefa ny taratasy nalefa ny tokony alefa ty amiko voarain'ny lovalahy ny taratasy tokony ho an'ny lovanama mamilava indray ny tonga taty amiko dia inona mpisokorotana anay gabi iny raha koa zany ianareo fa isaoran'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra nyseho satria noho ny taratasy iny ihany koa ny no nampiovany lova tena mahagaga izao Andriamanitra izao tena marina kia arono efa voamana tsara ve ny akanjon-drira zandry mbola misalasala mihitsy ake za zao fa misy inandray hitandry misy akanjo ihany netiko hatrany an-dafo ohatrany tsy azo azoko le izy le akanjo nampanjairina tary amin'ilay mpanjaitra tary ohatra mbola tsy vita ihany ony ary ndry tio mba vina koa no mba hanambady sa hanambady vazaha mbola tsy amin'izany mihitsy aloha ke ny eritreritra mbola mianatra ngekiny ataoko any an-dafy ihany zay mahasoky ataon'Andriamanitra marina ki zany fa miomandry dia andao ary tsika andeha voaka kely vetivety aloha tadiny akanjo-ndry ndao ary
ary mba mifaza teo ampandriana amin'izay mora lova fa ianao anie ny vavolombelona amin'ilay mary azy ny kapiso lova nefa ianao ty tohatry ny misonenika eto aparafara fotsiny iny ianao koa raha matoa aleo aloha mba hanararoatra atoro maraina tao ampandriana fa tiana efa mba be loatra ny raha matoa izay natoriana tao amin'ny dosy zay ianao koa mamofo tamandry fa mifiry tokoa moa zao e efa amin'ny enina zao ko dia meo anaty mihitsy ara aloha ilay akanjoko efa nomakomanina malalala teo ka aiza ny akanjo mihaja reny efa retsina atoko retsy daholo ny akanjonao dia ny kiraronao efa reo daholo ary le karatra nampitadiaviko anao maly efa vonona izany eo amin'ny vavolombelona ka sao dia ataonao akinangana ny karatra fa dia tsisy zavatra vonona any ay misaotra anao raha matoa amin'ny fikarakarana fa aleo hiarina teto mihitsy aloha dia karakarao ny boakely fa sao dia tsika indray no andrasany eto andeha ampiakanjo azy mihitsy ny aioko mihitsy ny olona ny anatitra tsodrano ety amintsika aloaloha raisy ny dadabe aloha fa reraka mitsangana eto izy reseny vadikana amin'izao tonandro lehibe amin'ny magasinareo sao te miraranareo aolo tokantrano somatsara zahay misaotra betsaka ary dadabe ity misy totrano kely afaty aminay eny misaotra betsaka dadabe dia hotratrantitra ianao dia arabaina re aloha zany ry izy roa vita sony mariazinareo misaotra betsaka re dia tiany tsodrankely avy aty amin'ny rahalova mianakavy kely fotonomalotrany tena be da be misaotra betsaka re dia ho aranjazalasy zazavavy izay irina re nareo ry izy mivady dia tia misy tsodrano avy aty aminay misaotra betsaka dia anjaka ao amin'ny tokantranonareo anie jesosy dia tia ny tsodrano nampitondrany dada sy neny fa tsy afaka izy misaotra betsaka mampamangy ihany vita soma tsara ihany ny fanamasinana ny fanambadintsika ry kabia tena isaorana ny anaran'i Jehovah fa lehibe tokoa ny fahasoavany tena mafy aloha ny tafio-drivotra efa nanozongozona ny fankatiavantsika izany tokoa ma saingy mahery ilay fitiavan'i Jesosy oko malalantsika ka resy avokoa reny rehetrarehetra reny ndao asika aloha hivavaka manginana dia anatin'izao molona mary azitsika izao ary toy ny fanatsika taloha reny fa tsy hoe mandritra ny fifanofona ihany manko ny tokony anaovantsika an'izany mariky ny firaisantsika fo manko reny sady fanohizana ny fahatokentsika ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ndao ary hivavaka ary tsika hivavaka manginitsika voalohany hoe litavataba sy sakafo eo ihany aloha ry Andriamanitra fitiavano atolotray mivady ny fonay ho diovinao sy ho fenonao fahamasinana anjaka ao ny tokantranonay ary omeo hery zahay anaradianao ny taranaka iny dia mba ho fenonao fahendrena ny vavanay ho fenonao teny mamy ihany koa ny asa fivelomanay ane ho ambininao izany rehetra izany dia mba hanomezanay voninahitra ny anara-marery ihany koa dia misaotranao indrindra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anaovanay izany vavaka izany amen eno ihany ny vavaka dia toy ny taratasy alefantsika olombelona any amin'Andriamanitra
tandremo ary sao dia fandiso toy ny taratasy diso adresina alefa ny gabiny hivavaka ataonao ka any amin'i Jesosy no mangataka valo-fato an-dranona sy ranona. Any amin'i Jesosy no mangataka fitahiana ho an'ny zavatra ratsy kasainao. Any amin'i Jesosy no manao fanamarina tena amin'ny otavita. Teo vita fihavanana tanteraka amin'Andriamanitra koa ve ianao? Atolory azy ny fonao ho dioviny, tsory ao anatrehany ny fahotanao rehetra. Avy aloha Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao ary manana fahatahorana azy.